Efa le marabantsika manaraka an'ity serasera 3 minitra androany ity indray a raha ohatra ka tia araraka ianao isaky misy video mivoaka dia azonao tsindriana ilay hoe subscribe eto ambany eto. Zavatra ho lazaiko androany dia mikasika ny sakafo antsika malagasy dia tena mpihinana vary ka mahakasika antsika ity video androany ity satria mikasika indrindra ilay resaka vary plastika izay azo lazaina avy hatrany hoe tsao. Raha ohatra ka manao an'ity video aty dia tsy hoe apprécier antsika akory hihinana sakafo sinoa izay betsaka ny olana hafa mety azo avy aminy fa kosa mampieritreritra antsika fotsiny hoe tokony ho jerena ihany mikasika an'iny resaka vary plastika iny. Ny hanazavana voalohany hoe tsao iny dia ny resaka loharano nipoirany. Loharano nangalana iny resaka vary plastika iny dia video anankiray ihany, tsy nahita video hafa mihitsy ny ako fa tsy video anankiray mikasika an'ilay vary plastika. Kanefa raha ohatra ka vary plastika mahasahana mahirana ny tany dia tokony ho izina maromaro manao an'izany ary tokony havita betsaka mihitsy izy ka tokony hisy video maro ihany koa afaka hanaporofony olona an'izany. Sady amin'izay koa tsy misy gazety afaka milaza hoe misy vary plastika vokarina any Chine. Efa nisy nefa filazana taloha rehefa ohatra ka ronono na zavatra hafa no nitranga dia tonga dia nalaza tamin'ny gazety maro ary nalaza tamin'ny vaovao ihany koa ary dia nisy mihitsy ara fanapahan-kevitra nyraisan'ny Europeana tamin'izay fotoana izay hoe tsy mahazo manafatra ny karazana ronono ity any avy any Chine. Na izany aza nefa dia misy ihany gazety nampiseho hoe tsy ampy ny vary any Indonezia ka manamboatra vary artifisialy ry zareo fa ohatran'izao ny ampiaseho an'ilay izany hoe vary vita amin'ny katsaka sy vomanga ary tsy manimba fahasalamana izy fa ampiara-pahasalamana tsara ary asiany zareo vitamina mihitsy ara ilay izy. Noho izany izany ny loharano izany dia efa tsy mari-potitra. Faharoa manaraka an'izay dia ny resaka vidiny. Sarotra dia sarotra ihany raha ohatra ka olona hanamboatra vary amin'ny alalan'ny plastika satria lafolafo kokoa ny vidin'ny plastika noho ny vidin'ny vary. Vidin'ny plastika ray kilao dia ho lafo kokoa noho ny vidin'ny vary ray kilao. Vidin'ny vary ray kilao mantsy amin'izao €2 eo ka inoko fa lafo kokoa ny vidin'ny plastika ray kilao. Fahatelo manaraka an'izay dia ny fieritreretana hoe Chine amin'izao fotoana izao dia manao ezaka be dia be eo amin'ny recyclage-na plastika. Izany hoe plastika efa simba, plastika efa tsy ilaina, efa ambinambiny dia averinao plastika indray mba hahafahana manamboatra plastika vaovao, izany hoe granulé-na plastika vaovao. Dia iny granulé-na plastika iny no amidiny izay amidiny lafo tokoa ahafahana indray koa manamboatra zavatra hafa. Raha ohatra moa ka mijery amin'ny Google ianao izany hoe recyclage-na plastika be dia be mihitsy ireo usine mpanao recyclage-na plastika mitovitovy amin'iny saingy indraindray fotsifotsy be ohatran'iny, indraindray maitsomaitso, indraindray mangamanga arakaraka ny ilainy azy, arakaraka ny vidiny ihany koa. Dia izany ny zavatra azoko ndresana mikasika an'iny fa mbola afaka manadihady moa na izany anaty izany tsy voatery hoe tsara daholo ny sakafo sinoa fa azo lanjalanjaina tsara ihany ohatran'ny zavatra vita sinoa rehetra. Dia manaraka indray izany miresaka zavatra hafa tsika fa izay aloha ny androany dia misaotra antsika nahatra ny hatramin'ny farany veloma tompoko.